Ory manana. Ahoana e? Ohatra fa aiza ianao zany e? Aty an-takoziry aho manao raharaha e. Ohatra ka aiza ny sakafoko maraina? De tsy mba mijery ve ianao rasolo fa de mahanontany lafo zao a. Ka aiza ary tsy mahitako. Vino no sary ambony latabatra io e. Ka efa maika tsinonako. Ary aiza izay loka raha matoty a? Tsy misy fa io aza vary maina alina zao no nafanaiko. Dray marina. Fa de nahoana ny lany sady raha matoty fa de tsy mba namelana ataoko loka maraina akory ve? Ka namidy loka maririva iny sisa ny vola taty amiko de zay no izy ko. Ohatra Nefa nge mbo atao bebe ihany izy iny fa nareo telo mianaka mihitsy ny be froka e. Aza mifanimetsiny re. Fa mba aiza daholo ny vola raha matoty a. Nefa mbola tokony ho amperinandro ange ny vola omeko anao matetika kosa e. Tsy afaka ilazany an-tsaim-piriany aminao afa de zay aloha no izy e. Ka mba tandremy ihany rehefa mafy ange ny fiainany e. Arono anakaiso tofo. Angamba mbola matory fa Isoa zao nefa lasa nianatrako. Ortofo a? Ahoana papa? Aviela aloha irako vetivety vidy saosisy masaketsy fa tsy lasa mihitsy tika. Ary de aza hely raha fa makiasa ty. Ary atao ohatriny? Ataovy eo amin'ny 2 arivo eo Andremo fa vola be iny Eny e, zay fa lasa ary ahy. Avian'izao aloha nao manana ny tanina ka. Ahoana fa de atsoina foana nefa manao raharaha nge za io e. Toy an'le resaka teo ihany Zay ny tiako lazaina aminao fa mampisalasala be ihany ny fandaniam-bola be atao trano ato ka. Mahareta ary fa tia lalany marina ianao. Fa misy inona loatra ny de akanao bahana tahaka izany ka. Tsy teny aho hoe kely ny karamanao fa hilazany zava-misy ato a. Inona sy navy nefa izany e. Ary inona no antony? Voalohany indrindra tsy mety hianatra tsony tofo. Hatramin'ny oviana raha matoty Eo amin'ny 3 volana eo. Ka naditra tany am-pianarana sa akamoana ka? Taratasy ny talentsika olo ny entiny avy any fa tsy nahalosa raha-pianarana nandritry ny 3 volana izy. Kanefa naninona ny tsy nilazainao tamiko izany e? Na mba hoe nalohanao aloha zay ray volan'izay raha mba misy tavela taty aminaoko. Ka efa mba nataoko ihany zany mba ilamina ny tokantrano-tsinga saika asa zay tao andohany fa nanjary lalakitakosoa ny vokany taty aoriana ka sahirana ny saiko ny anambara azy taminao e. Nefa de tonga zao ny voka-dratsiny ka tsy maintsy ataoko fantatrao ankehitriny. Ka nanome ray volana ianao hatramin'izay? Ny faharoa ny volana tsy nianarany aza de efa mba nomeko koa. Saingy tsy nampahafantariko anao no nitahotrako. Noraorany matsy ahy e. Dray marina. Fa loza inony ty. Ka tokony mba nolazainao tamiko ihany anie io e. Maka vola ty amiko foana ange izy isam-bolana fa hoe tsy omenao azy no saram-pianarana apetrako aminao. Matahotra fa io voalazako io any no antony nanafenako foana ny ditrany. Sao de vonony efa somary naheno fofona zava-mahadomelina aminy ary amin'izany. Eo ihany koa ny fofona sigara zay tsy fanao teo aloha. Dray marina. Tsy ampy azy ny vola omeko fa mbola zavainy daholo na paosy na poketra rehefa mba tsy mijery azy iny ako. Raha matoty ka tsy tokony nandray adidy samy rery anie ianao e. Mba tokony laza mangina tamiko ianao mba nanarahako maso azy kosako. Oka aloha re zay fa iny izy izy ny tamin'iny. Reto ary mamoa ny loka maraina karakarao De maninona lesy lany ela be tany nefa efa nilaza hoe maiky hiasa. Ka mbola be mpisakafo maraina be tao ry dada de miandro toro. Ortova. Rehefa mpifoka sigara gaigila angela zany tena mamofona be mihitsy avy aiza indray moa ny aviany zany fahazarandratra zany ka. Eto ty aloha ny famerom-bolako aingan'la. Lany vidianako sigara ry papa. Le ty de tena tsy menatra intsony zany so de ho lasa lavitra amin'izany ditraditra kely zany la io e. Za fiala sasako ty aza lesy tsy mbola mifoky zany sigara zany mihitsy ela voaraina noan'io indray no manao an'izany Hano aloha re sakafo fa mangatsiaka e. Tena maditra mihitsy alahy tika. Vao 5 taona nge elahy rotovo de efa mianatry ny jilambo ty sady ny namana ny ratsy
ny zavatra atao trano indrindra ny vola de efa manjavona raha vo tsy tsaroana ny mampirina azy a ano aloha reny sakafo rehefa avy eo toizana indray ny resaka reo mianaka tsy afaka hiaritrela fa mbola maika amonjy asy e tsy arova nefa fa mbola hitoy ny resaka ahe Tovo Ortovo Ahoana zay ry maman avy aty aloha ianao e ity aka ahoana e nanao inona ianao tao mba nanadio trano ary maman nikosoka ny gorodona sy namafy mipetrary aloha fa misy resaka ataoko aminao a mieno ary ahy inona marina ny hevitrao e indrindra ny janonanao tamin'ny fianarana fampatena mahagaga ty fiainanao ty ankehitriny zay tsy araky ny taizananao hatramin'izay voaroaka foana ary maman tsy voalohany saram-pianarana efa hotely volana izao fa tsy nanome anao anga rainao Tovo miteny aminao ange ahy e ahoana ozy maman efa nomeko anao koa azy ange ny napetrany taty amiko e fa nakaiza daholo laniko ry maman Andriamanitro fa laninao tamin'ny inona avy zany e lany mba nampiasaiko e dia mba nirahana tamin'ireo namana teo ihany koa ny mba nividianako sakafo kely hoaniko rehefa noana kanefa raha araky ny fiheverako a dia ampy anao tsara satria vola tamiko foana nomeko anao raha momba an'izay sitrapo-kelinao tany fa ny saram-pianarana tsy tokony lanilaniana foana mifona ary maman fa mba nirahako tamin'ireo namako mpiara-mianatra tsy arovy anaka fa za reninao ny tonanao volana kibo a no malahelo anao saiko no ararotinao zany fitiavan'izany ka nivilinao lalana e tsy voafehitsony ianao i papanao nefa tsy ahazaka an'izany mihitsy a dia tsy mba malahelo avy e maman e na hiaranao azy a rehefa ho lava oatra ny afina tongona ve tsy ho leo ihany e dia inona zany ny ataoko ka hiverina any am-pianarana tsy ho voaray raha tsy voalohany saram-pianarana telo volana na efa mihoatra aza ka ina ary ny azoko atao e efa mihoatra be nge ny vola mendrainareo ahy e nefa mbola tsy ampy ihany noho ny famonjeko anao ohatrany hoe to lanilanianao fotsiny amin'ny tsirariny amin'ny zavatra tsy mahasoanao ny fianarana ho antoky ny fiainanao aoriana tsy nasianao asiny dia tsy misy hevitra tsony zany ny fanampiny maman ah tsy mety anaka fa sao dia za indray ny voagidragidraka samy sahirana eto nge tsika mianaka raha sanatrika misaraka izay roa e ny fanafodiny a dia verena mianatra ary mifinahy ianao anatrehandrainao e ary maman ah andre tsy maintsy manome ahy ianao fa efa nizarinao tao amin'izany ah ka tsy manam-bola hanampiananao tsony ange ahy e efa be loatra izay laniko izay ka tsy te halala tsony rainareo ndeha ho ahy ianao mifona amin'ny rainao dia verena mianatra izay ihany ny fanafodiny matahotra ary maman ah ka inona nefa no nitarika anao an'izao ditra matsiravina izao e mbola mahana fotoana malalaka mihitsy ianao izao hanohizanao ny fianarana ka tsy maninona nge rehefa mba misy kely azonao omena any ry maman e tsy misy azoko atao aminao intsony rery tovy fa mandehana aho atao izay tena atao anика fa ianao ihany koa nizaka ny vokany ihany ny farany sy rehefa izay zany ny fiovan'ny fitiavanao aty tsy tahaka ny teo aloha dia andeha e ary ho hita eo ny toy any ay dia olazaiko amin'irainareo ary ny marina raha mpitahotra ohatr'izany foana ianao ka nandeha any ary ahy dia tsy handray atsony ny mpampianatra e ka tsy ho haindrainao ve ny fanazava amin'izy ireo raha mandeha ampahaindreny ianao e aiza moa ny alalako an'izany fa rehefa tsy ekenao ny fangatahako dia aleo aho andeha andre dia izay alehana any alehany e tena vokatry ny miala sakana marina ve ny mahavoantovy ity sa tena ditra aza hitako ka manaonao foana any ny zanako iny ka sanatria mony tena zanaka tokoa ny mahavo ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mahavo zanaka izao e Zay ihany rery maman ah midira e maman rery angano ato iza indray no everindrio namako ato e mba fanontaniana sangisangy ihany iny ka inona tiandry olazaina amin'izany fa atao mifony hevitra miolaka ane izy zany e nahita ny tovo ah
saingy tsy nampoiziko ny zavatra hitako. Fangatsy ny anatry ndry io. Ndrava aloha izay zao maraina fa mbola hiverina ny tolakandro ka. So ihany za fa nataoko aloha ny sakafo dia mba tsy tarindrika. Ka ino ty tsy nampozindry e? Nandalo teo eny amin'ny zaridainan'ankizy iny aho Misy trano kely madinidinika moa eny. Ka inona ny hitandry tamin'izany e? Ka tao anatiny iray tamin'izany nisy antovy sy tovolahy namany efa daty eo ngamba. Fa maninona izy ireo e? Tazan-davitra ihany ka nitazako dia misy tavoahangy vitsivitsy tao fa tsy fantatro izay ao anatiny. Ary bebe setroka. Ka asa na sigara ny foana sanatria rongony fa midonaka ihany le izy. Andriamanitra. Mino aho fa izany nandaniany andreo volany mena azy. Na hoe saram-pianarana na angodehany tsy haiko tsondry maman. Ay ve izany nataony isan'andro io fa tsy mianatra e? Raha ny fahafantarako azy izany dia izy no miantoka an'ireo namandreo amin'izany fiarahan-dratsy izany. Izany ry maman zavatra hitako ka nahazendana. Sao dia variana manome vola azy foana nefa dia tanora tsy alehany miaraka aminy. Tsy hitako angehanaka izay atao fa manao izay itiavana azy ihany noho ny mahazanaka azy nefa eny oka aloha tsy ho lazalazaindry amin'ny ray nareo daholo ny marina fa hiezaka ny ananatra azy so mba misy fiovana ihany izy. Ka sao dia ho disaoriana loatra ary maman Marina ny tenindry saingy samy nateraky ny kipo nareo mianadahy fa ataoko ahoana no amela azy ho viravarainy ny asan-jiolahany e? Tsy maintsy miala nenina amin'ny fanarenana azy e? Ikaiko tokoa izany. Fa eliko anatrehan'Andriamanitra rehefa hita fa hoe mandeha amin'ny lalana tsy tokony alehany ny ankizy. Ka indrindra ve izany nananatra e? Samy tokana trano nareo mianadahy ka iza no avahako. Eny misaotra ny tompo aloha fa tsy mba miadaladala ndry e. Ka zangery maman tsy niteny hoe fanavahany fa ny famaizana nay ankizy nambaraka fa hoe mbola fotoana n'izao. Ka za dia raisina ho fananarana anareo ray aman-dreny Zao miangavy indry ary anampy mba hiteny azy moramora merina ny tovo iverina hianatra. Ary dia isaorako andry mialoha izay raha ohatra mba vitantsika mianaka e. Ka raha mbola hifoton-drano azy io angery maman ho sarotra ny fampiresahana menadahy Eny aza matahotra indry fa izany akory tsy hanadinoko ny adidiko e. Fa mbola mamerina fisaorana andry raha nanaiky isolo kely tamin'ny fananarany. Azafady aloha ry maman raha manapaka ny resaka ao mbola hiverika riva io mantsy. Ay mandehana tokoa ary misakafo fa efa misy masaka ao e. Za hiandrendrainareo. Eny ary Zay ve anao vao tonga rangaha? Efa miroto lakany vo isakafo ka alatsaka inona tsony? Ataovy eo foana fa izay laniko eo dia laniko e. Ay io efa mba nifonosika eo mbola tabatra reo ihany saingy mbola hafanaina kely angamba ny laoka. Aoko izao fa tsy maninona io raha matoty Ay ireo ary fa dia mazotoa mihinana e. Ohatra arono reso tovy sa efa lasa indray? Tsy mbola tonga fa angamba varimbarina amin'ny namany andray dia efa fantatra vera matoty fa efa tsy mianatra tsony dia mbola tsy miditry ny trano zao dia makaiza fotsiny ary le rika makaiza. Asa rehefa dia miandry azy eto ihany no haiko e. Ny sakafony azy io efa angatsikako ary tsy hiverina hiasa nga ianao io. Be loatra ny asako fa mba haka-aina kely aloha Ay fa izao koa aloha raha matoty izao koa aloha ny fotoana raha ataoko resahana mitovy fa tena mamperitreritra mihitsy niditra n'ilay zalahinja. Dia ataoko mahita faisana aloha iny raha izany fahatezerako izany no ampiariko aminy dia asa fotsiny ka rehefa aza dia vonoina izy fa mampalahelo ka maditra loatrako. Mbola zaza tsy ampy taona nge iny angamba tokoa ny fialan-tsakana no mavesatra loatra aminy ka mila halasa-dala azy. Fiainao ty vera matoty mba mieritreritra na eo azy izany dia tsy mba hoe adaladalana kely sendra mba mandalo fotsiny fa tena adalana miopapana no mitranga kehitriny. Tsy vitany hoe ray volana fa dia 3 volana be izao no tsy nalohany saram-pianarana. Ny vola ato mandeha foana ary amin'izay sika roa samy manome daholo.
Ka efa mba nanao izay azoko natao nge aho fa tsy hoe nanaraka ny sitrapo ratsiny. Ka raha laninao amin'ny rariny inge tsy mampanininy. Fa itianao mampianta azy be loatra no hoe very ny fa mety amiko. Fa aiza nefa izy zao aloha aiza. Mbola ody eo re izy fa aza manahy foana ianao hoe. Ka de efa milaza mialoha aminao aho fa mety handrava ny tokantranontsika zao fomba fitaizanao zazy zao. Mieritreretra tsara ianao raha matoty Ifonako rehefa azarinao miditra ny ankizy rery Hatramin'izay inona no nataonao teto alika? Nanomevahana azy andanindany vola saram-pianarana ianao. Ohatrany hoe mitaiza zana-baratra ianao amin'izao ataonao zao raha matoty marina moa. Azafady kely na mantora manana. Tsy vita ny fotoaman'iny zao zavatra zao efa miteny aminao zay. Modiky tsy miteny ianao de mihevitra ianao fa tsy fantatro daholo ny fafikatsana ny volomenao ny zazy iny nefa de inona ny vokany ka? Ditra fa tsy mba mihevitra zay ho avy inkory ny adala. Mba nezaka ihany ange nandamina ny momba ny raharaha tokantranontsika. Nefa de amorotevana zao ny tokantranontsika noho ny tsy fitandremanao kely akory. Tokantrano zay tena lafo vidy. De hitanao fa tsy maintsy iona mitovy mihitsy ary an'io ihany. Tena tsy sitrako mihitsy zao ataon'izao ka marina moa. De tsy mba azo fonana mihitsy ve zany ianao fa anapatra ny fahatezeranao amin'ny janaka. Mahalala ny mifona ihany ianao ko naninona ny tsy efa tany am-boalohany noho ny tenenina tamiko zao zavatra zao ka. Efa zadratsy ny ankizy ka manjary manao larakitakisoa voataitra ianao Ka raha sanatria tsy mahatsindry fo ary ianao fa anapatra ny maharay anao de anahoana izazy iny. Izany ny mahatonga hoe aleo aloha mba hanao zay azoko atao ihany amin'ny tondrana azy. Zao ihany izy raha matoty ny fantatro de tsy maintsy manasaza rehefa tsy mety hoendry amin'izay fananarana rehetra atao azy atao trano. Ianao ange no atao trano Raha zany ary ny teninao de hiezaka hamerina ny vola laninao taminy. Hitako malahelo amin'izany zavatra zany mantsy ianao. Raha matora manana. Mba afaka misaina kely ve ianao io Sady efa jamba-pitiavan-janaka loatra ka na de hitondra azy any amin'ny fahaverezan-jo azy manosika azy any amin'ny fahazaran-dratsy tokony atao de mbola avela ihany. Tsy maintsy mianjana ary matoty tsy te hanan-dratsy zay ihany ny fantatro. Ka atao ahoana ary fa zay nge ny mba takatry ny saiko fa mba naharary ange ny nitondra azy ny folo volana kely fantatro zany atry zay famerenanao amiko ny vola laniny akory no ahendry azy tandremo tsara fa ny fitaizana azy ho amin'ny tsara sy mendrika azonao zany. De akinoko aminao daholo zany ny fiainan'io zazy io fa tsy mahay mitaiza moa zany mba valo teninaoko zaniko. Inona zao no ilako anao eto rehefa tsy mahavita ny didy amin'ny fitaizan-janaka ianao io ka de miteniteny foana mihitsy ianao ty raha matoty de za zany ny solon'ny akalana amin'ny ditran'ny zanakao Ka iza indray ary no ateherana eo ka rehefa malahelo ny amaizako azy ianao de tsarofo fa ny zanaka endry mahafaly ny rainy fa ny zanaka dala kosa mampahorony reniny to mba ampiasanao obolana indray zay adinao nga fa adala zay to andrainy. Ny fiantaantana tafahoatra no nahatonga zavadozana matoty ka engane mba tsy hatra aminao zany zay ihany no izy raha matora manano. Andriamanitra Ary totaitra be zafady ake ka tena taitra tokoa miveriko mpangaro posy manahoana ianao salama tsara aloha hatramin'izao 10 metatra nge ny nanarahako andrivo tratrako zany marina sao de mba entina androtsirotsy saina vetivety fotsiny zany ka inona mandaniko andro anentsika anao atraizatraiza raha tsy hoe olona tena mamiko akindria enganeo mandrakizay ary angatsy ny asa fa mba mifiry aloha zao mifeverandry azy tsy misy amin'ny efatra tolakandro ano any tsy diso zany hoe mba nangatadalana tamin'ireo namana mpiara-miasa ka dia anao enona fotsiny ka tsy efa nilazaiko teo ve ny antony so de ndry kosa raha nanadino mba fanontaniana ihany rehefa aza dia alalenina loatra sao de mampivily lalana anao eo ka ary efa nirava ngalondry io adindro ihany androany ariva ka ohatrany nandindona fotsiny nge nandalovandy de
Nanao fikafika kely tamin'ireo namana mpiara-miasa hijery indre ka anjo dia tafahoana tokoa. Dia anatitra ve izany? Raha tsisy hoe hafa manelingelina. Toa efa ho sary-piaro sahady Ka iza ny mahitako. Alefa ihany aloha ny teniko. Sao dia mba fangaronandela fotsiny. Ka tsy fahatatratsony angeky fa na dia ny mahita ny famindra sy ny bika andrea vataoriana fotsiny izy angeky dia mahararakivy. Dia inona koa? Ny tarehy ohatry ny anjely latsaka tany, ny molotra mena fify ohatry ny voankazo masaka matehinana, ny maso mamiratra ohatry ny kintana mamatinalina. Dia tsy handraitra amin'ny mpandalo ve zany ozy izy ndrika? Izy daholo ve zany? Ka zany zao ny fijeriko anao so aviko Tena ho sambatra raha izany no tanteraka. Fa avelantsika aloha iny. Fa mba tsaroandry ve ho any fomba ny fahitahitantsika voalohany. Hitanao ny ova be ve za ankehitrinika? Fantatro ny tianao eviana. Oe, faly aloha ajano eo ndraisantsika fa iny tovana dahako, iny aviana. Andray ry tovo, fa ino ty manjoanao no manao hitsin-dalana mandona olona tahaka izao kanefa tsy manao azafady akory. Fomba vezandray zany. Fa fomba inona hono tetavin-dranabavy? Inona ny mba eritreritrao fa tonga dia manao hitsin-dalana andonanay tsy misy azafady akory Saika enjera mihitsy azy zay. Nefa tsy fantatrao akory ty olona miaraka amiko ty. Fiza koa io olona miaraka aminao io hatramin'izay tsy mbola nisy an'izaniko. Tsy misy tokony hidiranao zany. Fa olona efa mba tonga eo amin'ny fivelarana fa tsy zazakely tsony. Io mba namana mifankaty amiko. Iny ary ny azafady tediavinao ataoko Fa ahoana zany Andray, Tandrema miangavy anao ary tiana mba tsy hamaly azy azafady Hita ho tsy eo amin'ny tsomantsy ny sainy no nerin'ny zava-maty melona ny sotroina ny foany. Fa nga adala izy io Tsy adala izy fa maditra tsy laitra anariny manaraka ny fiainan'ireo jilamboto mpangary paosy mpifokarongony sy mpisotro toka. Fa inonao nefa izy io koa Anatahako reta-po amiko. Eny ary fa dia hotoneko ny foko mba tsisy fahambaraka eto. Zany inona koa nefa elahy anerika sahana vandra. Aza mamalo fa vela ho izy ivazavaza eo. Tena asiko raha mbola manao ohatrany tsy mety eo dia mampitandrina zay. Ifonana rery-dina. Aleo fa horoako izy andeha. Sy inona hono ny tediaviny ranabavy Tsy mila ninina izy fa mandehana mandeha. Fa izy io ny arovanao mafy izy io. Namako io fa mandehana ho mandeha. Kako polisy eo ianao Zeny ary andeha fa mbola hifankahitsika tsy mila olona miaraka aminao Tsy ianao ritovy no andidy amin'izay tiako ahirana fa mandehana mandeha ihany Sao dia ny polisy mitondra anao ho any am-pigadrana. Lasa koa fa mbola hifanoditsika Azafady rery-dina fa tapaka ny vetsivetsitsika. Za nge tsy maninona fa ohatrany nampiayay ihany ny toe-javatra ka atahorako hoe sao dia hanimba zavatra Ka rehefa aza dia arahana miadalany tovo Eny fantatro zany fa tsy maintsy mba miezaka amin'ny saina koa ange. Dia roviana indray zany ny iona. Leo fa mbola ho hita eo ihany Ka izao efa eto daholo moa tsika efa mianaka izao ka dia ararotika any koa ny andro tsy fiasako mba hiresadresantsika mianakavy kely. Laha zao re zay tianao lazaina fa mbola miandry ihany fa nomanana sakafo hariva. Ina koa ary mamaika any maman. Na dia amin'ny valao lasa vao misakafo tsy manina ange. Mety misy zava-dehibe no lazain'ny papa. Fifaninjena tsy nanoaroso eoko. Dia zany ve no iaretako eto fa tsy hanao ny raharaha koa. Zany ve no mba eritreritry maman fa tsy mba hoe ny fandaminana ny fiainatokantrantsika. Oka izay aloha ny fifamalianareo efa mazava ny fiarovan-drenonareo amin'ny tovo. Nahoana moa no tsy mba hiry voankazo izay any lahatokako Manginy ianao Oka iseho daholo ny marina rehetra mba hazona mandama ny fiainantsika mianakavy izay ihany. Atao ve ary izay sitraky ny fonareo fa mety Alefa ry papa fa ariva eto ihany ny andro Zay no efa ny fahatoviny ianao.
Ka hoana ry tofa, eny tompoko. mipetraka amin'lahy zao ny fanontaniana. Nahoana moa ialany tsy nianatra tsony e? Nefa tsy mbola nanapaka ny fanomezana ny saram-pianaran'ny lahy mihitsy ny isam-bolana ny tato an-trano. Ankoatran'izay, mbola mangataka any amin'ireny lahy koa ialahy. De makaiza daholo zany ny vola mena ny lahy fa tsy voalohan'ny lahy mihitsy ny saram-pianarana. Makaiza? Tsy fantatro ry papa. Tsy fantatra hoana ry tia. Fialahy nga very tadi-potraka, ha? Very indraindray fa misy rovitra ny paosy. Fa no iverina fa tsy mba nanasatra nga tiany nazona andreny volondrainy a? Alona koa moa raha matotiny tsy mba nijereny zany hoe paosina akanjon'ankizy rovitra zany ka. Raha nolazainy tany mpivarizy tsy efa vita zany e. Ahoana indray zany sotova reka? Ahoana indray zany? Lainga zany ry papa. Zay azy. Laniny miaraka amin'ireo namandratsiny. Mareny ry fazabe tirotoro eo e. Fa nga mahita an'izay ataony any ry. Tsy manarady izy ataony akory maman fa sendra mandalo nahitako azy sy ireo namany. Ny fianarako azy efa manahirana ako. Ka hoana nalalandry an'izany e. Andalovako isan'andro ny toerana ivorivoriny zareo sy ny lokany. Ary eo koa ny fisotrosotroany zava-mahamamo. Indrindra moa fa nifohana ka na dia efa mazava ve ny teniko dia mbola rovanao ihany izy. Ny zavatra tokony ataonao aza ny mananatra azy. Ahoana tsara hoe ry sono? Hitako hitako ny toerana filalaovan'ny zareo. Saingy tsy misy fantatra eo namany. Fa dia mahatsiravina mijery azy ireo satria raha ny fahitako azy dia efa zokonjokony daholo ireo namany. Inona koa ny petropetsona an'ity eo e? Asiako ny daka eo ty fa marenina. Marenina fa ny teniko valiana. Marina zany sa tsy marina, ha? Ay ve tena maditra tokoa ianao anaka o. Tsy misy tokony hitomaninao zany raha matotia. Zany ny zaza iverinao fa hoendry arovanao foana io, ha? Mifona ho azy raha solo fahasavonoana izy Zany ve mba eritreritro fa tsy hoe niana fay azy. Andray. Fa nga ianao no nanao ratsy no ianao no ifona amiko ka. Zany ihany no mahadala n'io zaza io. Efa zaky ny arovanao foana. Amiko zany tsy mba fiaratsakana intsony zany fa tena fiainana jiolaam-boto. Zay ihany. Dia atao hoana ary izy io e. Zaza vao 19 taona ve dia ampidirina tranomaisina. Rehefa tsy mety miova dia alefeny anjara-masina mba ho tsaboina. Tena teraka lakosy marina ty zazy tika. Marina moa. Maninona nefa ianao ry da raha miverina mianatra fa hanampy anao nge e. Hanampy anao anao kory Tsy mila anao aranabavy ka aza teriterena amin'izany avelao ao amin'izao fa tafitako eny foana ny fiainako e. Tena efa mitorina marina ny lohan'le tika vokatry ny fisotroana sy ny foana zava-mahamamo. Tena mirediredy fotsiny ny adalo tika. Allo mianatra anaka fa hijaly ange ianao aoriana raha tsy mba manana antony azy eno Mahita vola ivelomako foana fa aza sahirana amin'izany nareo e. Ary de ho ratsy ange zany tetikadiny lahy zany ny tiritovo e. Angalatra lahy zany sa amaky trano, ha? Ahoana tokoa ny hevitrao anaka fa tena mampijaly ny saina mampanahako mihitsy nge ny hevitrao e. Mahatony lahy tsy mamaly de ao raha e. Anao zay azo atao eny nefa mba iverena ny lahy amin'ny fianarana. Ka nefa tandremo tsy atao tahaka izay lasa zay tandremo Sotra re rasolo. Iezaka koa efa nampy aminao raha tsy miadaladala tsony tovo e. Ka mifampiantanao azy ange mahatonga an'izao fahasairana an'izao raha matoty. Ka atao hoana fa na tamin'ny teraka azy io azany saika nahafaty aka oriana tsy ho zanaka zany izy io. Fomba nareo ihany ange no miteny hoe raha manaikitry ny nono ny zaza dia ahifika. Ka de diso ve no miteny anao teo ary loka. Marina aloha zany e. Saingy fitiavan-janaka koa nge ny ahy e. Ole tiritovo ho aiza indray moa elahy io amin'ity andro efa mivalo alina tika, ha? Mba hitsangatsangana kely sy akarivotra ry papa. Ny mpamosavy angely tia no mandeha alina e. Misy ohatry ny atoandro ihany velo tia. Ny alina angely tia tsy mba namana tovo e. Aiza kosa mory papa ny amsavy daholo ny olona mba makarivotra amin'ny alina. De volana nge ny alina amin'izao e. Hitako moa hitako ny tena mazava beko. Nefa aza de mijanony elany ara fa be ange ny jiolaam-panakan-dalana ity e. Tandremo tsara. Raha zany indray ry papa tsy atahorantsika. Eny e, mampitandrina fotsiny amantsy.
tsy laitrako ny hoe andevin-janaka avy eo ha lasa lavitra indray nge zany saindro-papa zany e. Samy lako ny mahelo tsy mody angely tia tsy ela velona e zay ihany. Sa tsy isy zany e. Zay aloha fa lasa e vetivety ihany. Inona indray ondry papa no lazay nitovy teo? Tia volana hono ny anaka ny andro dia mba handeha hikarendry kely izy zany oniko. Angaha tsy naheno ny siotsioka moramora tao alatrano tao ianao? Ka efa nisy an'izany soa. Ozy papa, mora rebirebi nange ianao zany e. Mitandrema ihany a. Izay ny mahatovy lazy ange asa moko. Hita mantsy ianao fa nanaiky tsy fidiny ny alahelon'ny mama azy dia nararotiny. Marina tokoa zany anaka, tena marina mihitsy zany. Tsy teny hoe eny ana tsy fa ho hitaneo ihany ny vokany. Zay indrindra anako. Zany tsinona no efa nahazatra azoko. Nanomezana ny fahafahapony rehetra ka lalakitako soa sisa ny hafarany. Ndreraka anako ako. Nareo nge no mety ahita aloha zany ne. Aiza kosa izy no dia ahafany ratsy amin'ny ray aman-dreny anako. Engany tsy ho izany. Avy aloha an'iny aloha fa ny momba anao indray aloha ndeha ho resantsika ako. Momba n'inona indray zany ry papa? Fa ahoano ary soa. Hoe ahoana? To hitako ianao indraindray hoa miaraka amin'iny tovolahy iny e. Mijery fotsiny aho fa tsy tia hanelinkelina anareo akory a. Reny ve no ravinato sa mba namana tafaraka ireny fa papa koa. Eny ary za moa mba haninona fa mahananatra fotsiny anako tandremo ihany ny fiainana zany a. Ihany e, misaotra anareo ray aman-dreny ihany aloha fa mbola manana mpananatra manana anareo e. Arono ary papa? Ahoana anaka? Ary saika ho aiza ho ay ianao nitondra fiariny tsy mba nentina nody ahy. Tsy mbola hoditsy ny nako. Mbola perinasa nge amin'ireny anako. Ary aza dia taitaitra foana mantsy papa mahita tovolahy miaraka amiko e. Efa afaka miaro ny tenako a. Eny re anako, toy izy fa hita amin'ny mahazanaka endry anao e. Tsy manameloka akory soa fa dia zao no izy anaka. Ien papa? Mitsodrano raha ohatra ka misy ny mba handrian'ny sainao e. Zay ihany. Misaotra indrindra ry papa. Fa ny mahagaga aho a. Maninona anaka? Tsy ahatsiarovanao an'iny tovolahy iny e. Ohatry. Sa efa lehibe ka misy fiovana? Fa iza moa iny anaka? Zanak'ilay minisitry ny finansa isan'areo nge iny ka ho iza indray. Ohatry. Efa niaraka nitsangatsangantsika tamin'ny lundi de Pâques tamin'ny herintaona angam'izay. Zany tokoa very soa. Ohatr'izay. Ianao azy eo mba fahefa-andrainy ka tsy hatadidy andreny andro reny ve? Ka ay tokoa moa. Raha tsy niteny an'izany ianao dia tsy tadidiko ko. Iza ary? Ka soa. Ka tsy hidiana ve zany iny? Ka iza indray? Ay ve. Ka efa mba novombonina amin'ny fanatanterahana azy ve zany nareo sa hoe ahoana anako? Zay aloha ny tanjony. Fa Andriamanitra ihany no tompon'ny fahefana. Eny e, marina tokoa aloha zany e. Fa hono efa mba traiza moa zah ianao zao amin'ny fianarana ataonao io ka? Efa hivoaka amin'ny lisansa zao ka. Ay kosa. Nefa mbola tia hanohitra maîtrise satria dina mbola stagiaire dia mba manome vahana noho ny fianarana. Dia mahare zanaka ary dia mirary fahombiazana hatrany ny papa. Misaotra tompoko. Okara aloha zay anaka. Izay ihany mba tiako ifampiresadresahana aminao e. Betsaka loatra mantsy ny asako. Ihany ary. Tsy dia mahana fotoana firy koa ifampiresahana e. Tafandrimandry ary papa o. Mama ary zay efa reniko. Ianao koa tahaka izany e. Misaotra indrindra anako. Ahoana manana? Ahoana e? Azay. Fa hono angah dia mbola tsy tonga ihany ny zanakao lahy iny fa to tany velan'ny tany foana hatramin'ny alina manontolo ane e. Za koa za mba gagako. Teny efa jolahy mihitsy angambiny ka. Andray? Izay ange efa nitenenako taminao tamin'ity fampiantanintana azy ity.
Heverinao moramora manko ny fiantraikan'izao raharaha zao raha ito ny fiarovanao azy tsy asianao sazy io a. Fa za moa no manao inona rangaha? Ka ny fanomezanao tsy ny afoana isaky ny manasazy amin'io ditaditrany kely io nataonao misesika atao trano atoko. De tsy hitako tsony ndray zay olona zaiko fa Jeraka miandry zay iaviny fotsiny ahitana zay tokony atao e. Lasoko elo aloha. Allô? Izy zao azafady? Komiseran'ny polisy ty e. Ianao ve no raha inty atao hoe tovo? Eny andreva to komisera fa misy inona tompoko? Miangavy anao ary zay ho tonga ty amin'ny biraonay fa voatana ato aminay ny zanakao atao hoe tovo. Zay ary ny anao raha matora manana. Zay Fa ary ny misy anao. inona e? Eno tsara. Voazona any amin'ny polisy ny zanakao. Ka de nampanatsondry zareo aho zao de zao. Andre. Ohatry. Fa maninona ianao e? Tsy maninona ako fa safotra kely fotsiny. Aza de mora taitaitra ianao e. Zay ihany. Sao de ho tapaka lalan'ny raha eo a. Andre. Any amin'ny polisy ho ny zanakao. Andriamanitra. Ngamba zao tratranangalatra na hoe nandrobatran'olona tany niaraka tamindreo namandratsiny ka de Andriamanitra. Inona zany natao rasoa? ina ny idiran'Andriamanitra amin'izany e. Tsy maintsy mandeha any aloha ahitana zay tokony atao e. Zay ihany. Ataovy re zay mety ihany. Mampiasa mpanjakana ambony ihany ianao de tsy mba hiaro azy ve? Zao angano vao tonga saina amin'izany raha matotia. Tsy efa mba niteny ihany hatramin'izay. Ary inona moa no heverinao ataoko amin'izany ka? Hanao kolokolo na hividy mipahay lalàna hamoaka azy? Ifonako re zay lasa efa tao se mba afaka azy fa mbola sasakina inge izy e. Raha matoty. Ka na izany azako. Fantaro a. Ny eloka be vavany tsy voasaka ny katrano an-trano e. De tsy mba hita hevitra mihitsy ve ianao analana ny zazy ny tsigyatra e. Eo aloha anao fa any a mahita zay atao any na eloka tsotsotra ny nataony na toy inony e. Tsy sakafo maraina aloha fa tonga de andeha avy hatrany ka. Ory soa? Soa? Ahoana tompoko? Efa vonona ve ianao e? Andao eraka amiko fa anatotra anao aloha. Fangatsy sakafo papa e? Tsy mandry zany tsony aho e. Andao raha andeha anao e. Vetivety fotsiny ary e. Mandrosoa. Manaja anao Andriamato komisera. Misaotra. Torak'izany koa ny aty. Mahazo seza ary Andriamato Rasolonjatovo. Misaotra komisera. Azafady indrindra fa nampiantso anao a noho ny zanaka iraisany. Tsy maninona re Andriamato komisera. Ny asa moa hitanao fa asa ihany. Marina aloha zay fa ny ajanao ao amin'ny ministera no manahirana indraindray. Tena marina zany. Ka aza de mieritreritra be loatra amin'izay kosa aloha ianao e. Fa ny asa tsy tokony hafangaro amin'ny mahambony sy mahambany ka de miaino anao tompoko. Eny ary. Noho izany ary Andriamato Rasolonjatovo de saika ampiatra ny lalàna ihany izay nefa hita fa zaza tsy ampitaona izy ka tsy mety loatra ny ampiditra azy avy hatrany an-tranomaizina. Ka inona ny fantatra fa mety atao? Satria aleo mifampiresaka aloha vao mampiasa ny tena lalàna mifanaraka miditrany. Azoko fantarina ve aloha Andriamato komisera ny eloka vitany zanako? Zao, namaky tranon'olona ary nandratry le raim-pianakaviana ny aro ny ankohonany. Zay marina. Ka teo anelan'elan'izany no niantson'ny ray amin'ireo fianakaviany anay. De efa ao amin'ny violon izy zao, niaraka amin'ireo namany telo lahy, tokony ho tamin'ny 6 ora alina teo eo. Ka Andriamato komisera, inona zany mety atao amin'ny maha hoe tsy ampitaona azy io? Rehefa tsy misy olana aminareo de tsy maintsy alefa miakatra any amin'ny fitsarana ny procès verbal de ny any manao ny asany. Nefa raha misy hevitra hafa de lazao dian'izao satria 3 andro ihany no azahoanay mihazona azy eto aminay. Ary hono ireo namany telo lahy zany ahoana ka? Reo ange efa olon ratsy hatramin'izay fa zao vao hita e. Ka tsy azo avotsitra tsony reo. Fa noho ity zanakao mbola tsy ampitaona de mba azo le ferina ihany aloha. Misaotra anao tompoko amin'ny fandefirana saingy ohatrinona ny mba omenanao na de hoe
asa kado kely ihany aza ve azafady andriamatora solonjatovo fa tsy mety zany satria tahaka manao risirosy any zay fa rehefa hoe fifandeferana no atao dia avela ao amin'izay so mantsy andraritra eo amin'ny asantsika zany. Miaratsy indrindra ary andriamatoko misera izay moa no mba tonga tao an-dohako noho ny fahamaizana ko tsy hita-beny ihany ko mba administrateur ihany ve ianao andriamatora solonjatovo dia ndeha ho finganina amin'izany a ka tsy misy madilana ho tetenina ny teninao andriamatoko misera dia misaotra be dehibe tokoa ary ho lava velona amin'ny asanao ane ianao e misaotra anao tokoa aloha ny amin'izany tsodrano zany e fa nyindro kely aloha ny mpandrafitra dia izao ahoana andriamatoko misera te eona amin'io zanakao io ve ianao zao sao misy afatra tena misaotra aloha ny amin'izay fa aleo aloha mba hitany mafy aho ho fay zay vao alefanareo zay mihitsy aloha atao ka ay eny ary fa dia izay ihany no netsoina ianao satria mbola tsy ampitaona tsinona izy ko dia misaotra indrindra andriamatoko misera fa dia andao anao aloha satria fantatra tsara ny asanay fa maika lava amin'ny fanompo-pirenenako inona morse no isaorana anay fa mba misaina ny tokony ho rariny ihany misaotra na dia misy aza ny fahatosoana ka engany mba tsy hisy tsony ny tahaka izao fa raha mbola misy fiverenany kosa dia tsy afaka andefitra tsony zahay satria efa mety ho tara azo vokatry ny asan-jiolahy io ataony io misaotra komisera eny ary ka dia mialatsy ny aminao raha matoramanana raha zao vao ilaza aminao ny vokatry ny fanelanelana natao amin'ny polisym-pirenena ny eloko natao nitovy zanakao mba tsy avoasazy azy mankarary fo aho mihitsy mantsy ny tranga iny ka zay no niangaviko anao mba angata-pamelana azy tany raha tsy niazako teo amin'ny mahampiasa-panjakana ambony ange raha matoty tsy tokony hiditra any amin'ny raharaha mihitsy ny tenako eny fantatro tsara zany fa dia misaotra indrindra ary vady malalako iny mantsy mba lahatokako ka mba malahelo anaray gadrany izy ka tsy mba alahelo zany ianao raha misy manjoan'ity vavitokany ity marina aloha zany fa zao ange tadidinao tsara fa tena saika nahafaty ange niteraka nitovy raha mba tsaroanao zay ange ny mampalahelo aho raha misy manjo azy iny ekiko zany fa dia noho ny fahasarotam-piterahanao tamin'iny zany no tsy nananantsika zanaka tsony nefa dia izany ve ny tsy mba hanasaziana azy raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataony raha matotia na dia hoe anarina mafy arak'izay azo atao aza dia tsy ataonao mihitsy ary tsy atao amoza-po ane zany fa tokony hitsangana ho ray aman-dreny foana ianao vonona nanatra lalandava azy atanjao ny sainao raha matotia fa tsy mety zao eny adidy lehibe antsika ray aman-dreny tokoa zany fa aza dia arahana amin'ny teny koa raha solo ka ohatry ny ahakivy aty iziko efa mba be any ange zay natao zay nefa dia tsy fantatra intsony zay manjoan'ny zazy iny to tena maniasiko asa na vokatry ny nahaterahana rakosy na noho ny fialatsakana ve sa ahoana atao ahoana rehefa zay ny lahatra nahazona azy tsy avelany tsy hozanantsika iny ninona natao ka ny fanondriko ane dia ny tsy verenany amin'ireny adalany ireny tsony raha matoty marina moa ka ono ka mba mety avoaka ny mpitandro ny filaminana ihany ve izy ka araka ny lazainy komisera tamiko aloha dia efa tokony hivoaka izy any io ko ay saotra n'Andriamanitra zany fa dia hiezaka mihitsy hananatra azy ary arinakay soa sa mianatra sabotsy moa zareo sa teo hoe misy namanoja ireny hono ihany fa hoe hisakafo aty fa ianao manko mbola natory ka tsy nahareny nandehanany eny efa fatapatatro ihany zay naman'izay raha tsy izy azy zay fiara tonga ao latranao zay ko ry papa sy maman manosoa manosoa anaka manosoanareo izy ry papa le fanolazaiko anao dina no anarany ary izy ry dina ndraiko manaja anao tompoko ary faly mahafantatra ihany koa tahaka izany koa ny aty anaka ary faly mahafantatra anao koa oandray
adiniko mihitsy raha tsy ndrazay nysoa ny fakafantarantsika teo aloha teoko. Eka heri-taona tokoa zay ny rahantsika nitsangatsangana iny ka eny mety ho sarotsarotra ao anareo fa nahazoazo taona ihany moa zany ny tadidy an'izany tsy homena tsy ny tompoko. Ohatray variana be mahazo se zanaka ahoanany ahoana re ohatray avy aloha ianao fa misy vahiny anie ato ay ve misy vahiny ato ohatray mipetraha ianao ay manahoana ianao ana Tsara fa misaotra tompoko, nareo aty manahoana ka zao mbola sairakirana zao mandamina tokantrano zao fa iza moa azafady Tsy fantatry maman tokoa ve io? marina raha tadidiko Idiny le niaran-tsangatsangana tamintsika herintaona lasa zay. zanaky nga minisitra re io zany ve tena efa lehilahy lehibe azafady anaka fa efa mihe lehibe tokoa ny tena ka tsy aotsony fitadidina ndraindray tsy misy tsinrery mamansoa na ny asa roa tampiainana azy ange zao efa mila atovadika atodo mihitsy inona natao amin'izao fidirana totokantranonay voalohany zao sorona tantely aza misahirana foana fa mba famangina tsotsotra fotsiny ange no hitondrany soa aty eny ary ka inona zany mba ataony soa am'izao fionan'izao ka Manaraka eo ihany zany ry papa sy maman fa mbola misy dinidinika ataonay aminareo no mahatonga azy eto zao. Ary kambananay zany. na de zany aza tsy aleo ve karakara zavatra ndraisana ny dinina aloha aza mbola mandeha aloha ianao fa misy dinidinika hitambaran'izy roa ange ony avy eo zany karakaraina raha mbola misy fotoany eny ary ka de omena lalana ary nareo anaka hanomboka ny resaka zay efa nomaninareo anaiko iny ary tompoko misaotra indrindra eto ary de izy anaka mialatsiny be dehibe tokoa aloha tompoko fa tsy de mahay mikabary aka raha sanatria hoe misy teny misopirana tsy mifanaraka amin'ny hoe fomba mamalagasy de elana tsiny anaovana azafady indrindra tompoko tsy maninony mazava zany fa ataovy araky mahatanora anareo eny ary ka nentin'ny fitiava-tsala ho azy zay soa de ny fanaiky fa norona tokantrano tahaka ny fisehoana melo fotsiny ny hafa de mangatatsodrano aminareo ray aman-dreny ny fotoan-dehibe iavian'ireo ray aman-dreny kosa moa zany anaraka eo ihany rehefa hoe ahazo alalana avy aminareo mivady ray aman-dreny ny soa misaotra be lehibe anao tokoa anaka fa efa tena voninahitra lehibe ao anay zao fahatongavanao angataka ny soa zanaka izao eny mangataka n'Andriamanitra mba ho tanteraka soamantsara ny fanindrinareo fa aza misalasala ny ilaza am'ireo ray aman-dreninao zany fa voniny zay nandray azy de misaotra indrindra anaka sambatra anaka nahita zaza endry toy izany fa tsy hoe efa nanaonao foana tany vao indro ny dodododo angataka sodrano enatra ho an'ny fianakaviana sy ny firenentsika malagasy mantsy zany ka de mirary soraka izy mirary koa zay raha mirary ny hitambaranareo anako ka eo anatrehan'izany moa de isao ianao andray matodina amin'ny fanajanao anay ray aman-dreny de toy izy zany anaka mba ho tafon'ireo tanora kehitriny indrindra ireo taranaka mbola ho avy araky ny kolotsaina malagasy re anako eny marina fa minisitra ny raiky nefa efa somary nanadininy mahamalagasy azy eo mikolotsaina ka ndraindray mivadika teny vahiny na fomba mahafa mihitsy aza rehefa eo anatreny-izy ireo ka ngamba tokony mba hisy mpandika teny ihany eny kena fa misy tokoa zany anaka arakaraky ny fifandraisina am'ireo vahiny isan-karazany kanefa kosa tsy tokony adinony atsikako ka izany no hiderako anao manokana fa marina tokoa ny teninao eny ka zay zany tompoko nydingana voalohany ny aminay soa ka raha ohatra hoe sanatria ny isiny tsy nety de mamela hafa mbola zaza ihany de misaotra betsaka anareo ihany koa nandray fa tsy nanometsy iny amin'ny maha hoe tsy mahay mikabary ny teny saotra indrindra anaka tamin'ny voninahitra nomenao anay fa eny fa ny fangatanay ko moa de hoe tsara ngamba aloha zahay samy ray aman-dreny mba hifadinika amin'ny manaraka kosako eny tsy ho adiniko zany tompoko ary to mbola tsy tonga ihany ho rangahy tovy
Milazainao fa hivoaka an'io nefa efa fotoam-pisakafoanana ane zao e. De tsy fantatro rena matoty fa de sakafo aloha roso fa avy aloha hoany izy le aloha Ny sakafo nge efa vonona fa miandry anareo fotsiny e. Zao e, mandrosoanareo izy roa. Eny tompoko. Izy mba anjara sakafoko e. Mba mahalala fomba re anako. Na ny fiarabanana tsy mifankahita any vitsivitsy zay aza tsy natao ka de fivatravatrana no atao. Mba misy vahiny ihany koa ange io e. Tena malahelo mihitsy aza ary ianao am'izao toetra asehonao zao ka. Tsy te halala an'izany mihitsy aho zao ry maman a. Andray? Mitady an'izay olona nitoritory anahy zao. Fa hifankahita kely zay. Ole ty ritova. Fa izy moa mifantatry alahy fa nitory an'lahy tany amin'ny mpitandro filaminana, Aleo ko fantatry alahy fa tsy ho tafavoaka tao mihitsy ny alahy raha tsy noho ny angavian'ireny lahy nalany lahy tany. Mba tsy higadry alahy. Tandremo ihany ny vava ritova, tandremo Ka na ho inona ny tranga tsy hijanona ntsony aho fa tsy maintsy hitady vola ivelomako e. Ianareo tsy antoka ntsony. Elahy angeny raha tsy fitondrantena nandanindany foana ny saram-pianaran'ny lahy tany. Rehefa voaroka alahy vao hoe tsy te hanaiky intsony. Aneny ny alahy fa izaho de milaza milahy ritovo Tsy aneniny zany ary papa. Ataovy tsara ry. Hitady vola ary tsy maintsy mahita na tsy hianatra aza. Dia toy indray zany ditranao. Fa tsy te hanaraka ny tendray aman-dreny mihitsy. Manginy ianao fa tsy misy idiranao ny fiainako e. Andray re ritovo e. Dia inona zany no efa ranao? Aza mieritreritra e. Fa ny fiainanao hatrehana. Ianao raha teo mampapasy mamoaka raha roa tsy izany fitiavana amin'ny tongilana izany. Oka re anaka fa mbola tianao ne zay matoa mananatra e. Ka ome vola ary aho ivelomako e. Fa tsy vita amin'ny mananatra fotsiny io. Ole ty ritova. Tsy efa nanao ny sitrapony lahy ve izay mivady hatramin'izay fotoana lasa zay? Nefa de no heveriny lahy vola tsy mandreraka zany? Miala tsiny rery izy menaka fa mbola misy fotoanako aman'olona ka de angamba angatadalana tompoko. Lasa koa elahy e. Fa toa ohatran'ny mampiady any menaka avy eto fotsiny lahy. Andray. Dia tsy mba asianao sira akory ve ny fofombadiko ritovo a? Tsy mila azy anatrika ny aditsika eto ary soa. Eny e. Aza matahotra ingia fa andeha, tena andeha. Azafady indrindra ry anaka fa sendra ny zavatra tsy nampoziny ianao ty fa tsy zay akory nandrokanao e. Tena miala tsiny indrindra. Eny e, misaotra anareo tompoko nandray ahy. Saingy noho izay moa de mbola eona ihany rehefa misavany raha ho partezerany. Veloma ry anaka ary mbola miala tsiny be dia be tokoa fa tena mahamenatra zavatra niseho teto amin'ny tokantranonay re. Tina, Roviana indray ianao no hitako. So adiniko noho ny fahabetsahan'ny asa fa tso ihany rehefa manana fotoana ianao e. Eny ary, mandra-piona ary. Velomako e. Oka izay midisadisa e. Fa dia tsy misy fahamenarana vahiny intsony. Ndeha amboary ny sakafo nanadahanao soa. Aza misahirana amin'izany tsony fa mbola misy rendez-vous vonjeko ry maman. Ka tsy honoana ve ianao e? Tsy maninona. Baka zavatra fotsiny aho dia andeha. Indray lahy zao no tsy ho hita izay alehan'ny lahy. Avelao aho no ny fiainako ry papa fa tsy azoazonareo tsony ny miara-monina amiko a. Olo ty ritova. De tsy mba azo anarina mihitsy zany lahy io Aza dia manao izay ampalahelo an'ity nitondra volana letsy a. Maninona nefa izy io zao e? Ozy ianao. Tsy hainao no namaky ny ao am-pony fa dia mamaly ihany. Aloha izy andeha fa de ho tsaroany foana ny fadisony e. Aloha izy andeha ihany. Allô? Iso? Ie, ahoana izay ry papa? Izao mandehana anao mody fa nisy tranga alina fa izao vao nivoaka amin'ny gazety e. Mampiahy any amin'ny reninareko. Aty ampianarana zao, fa misy ina hoe? Ka nisy famonoan'olona narahana sito mahery de nahavelezana 10 tapitrisa ariary hoe mivoalaza ny gazety ato e. Ka inona no idirantsika amin'izany ka? Ka misy gazety milaza narana hoe tovo mantsy ty gazety ety amiko ty anaka ka sao de hitany mamanareo vao anahirana eo indray izy Marina ve zany ry dada? Gazety no milaza an'izany e. Mandehana aloha vonjeo ho any an-trano eny reninareo. Mbola be ny asako tsy afaka zao e. Misy conférence atrehako zao.
misaotra an'Andriamanitra fa taty ianao voasaika iantsanao mihitsy a ka tsy fantatro aloha izay nitranga fa nalefa mipampanareo akandria ty no hoe mba ho any an-tranonareko. voalazany gazety ny vakiany papa mantsony fa hoe misy trangana atsiravina ka voatonina tao ny anarantovo dia izay natahorany fa sao dia enan'eo amin'ny radio maman izay efa marary fo ka oloza. Ka miakara aloha fa sao dia ho tara loatra tsika ndao. Mbola eo am-pianarana mihitsy ihany natsony papa telefona ange. Dia ahoana ny fianarandre fahamarana azy io zao ka? Efa nazavaiko tamin'ny mpampianatra ka fa omenkoro mba hanatratrarana ny fotoana tsy mahay eo kosa fa misaotra aloha misaotra betsaka tokoa aloha amin'izao ataonao zao fa tsy maintsy mifamonjy tsika araka mahamalagasy. Zany inge no anatry ny Paolo Razambentsika. misaotra indrindra ry fa ohatry ny variana ho atsika to efa tonga. Ie tongotsika ka andao hiditra aloha eny ndala fa mbola nidy fiara vitivity ary to tsy mba nandondona kory ndre saika anao ihany aho fa rehefa nivoaiky ny varavaram-pitaratra dia toy ny vo azy inge mandrosoa ary eny ary ndry fa manino ndre oy merena inga ndre voay ny fitafiana fa hoetitsika any amin'ny hopitaly izy tsy fantatra tsony na maninonako mbola miaina ihany izy fa hitako efa tena reraka be. Anga ndre anga narosoa okizay ny tomany okizay mbola mamelombelona azo ny reanimation nge ny dokotera okizay milo afa nonditra ny tovina tonga n'izao ka oka aloha zay ho any ranomaso efa manao zay ho afany nge ny dokotera mety naheno ny vaovao ratsy tamin'ny radio izy zao dia nietsika tampoka ny areti-pony dia io nanafaran'ny papa hoe andalovantsika ty kefa fantatry zany fa mangina ho sokondry arary fo eo nge ka mivavaka ho azy sisa natao mba ho sitranao somatsara izy rosoa niditrandrana-da ihany mantsy nahatonga n'izao favoaza amin'izao eny atanjo ny saina fa efa manao zay ho afa ny mpitsabo fa aiza moa zao tovo tsy misy malala izay misy azy fa ny radio sy ny gazety fotsiny aloha no milaza dia io no eny maman nahatorana azy io papa koa nefa ty tena be asa hony za fotsiny nalefa ty jerany maman ka hita fa mitombona tokoa ny ayahany ary efa indroa azy zao ny antso azy fa ohatry ny mamono finday okary hoe aleo tsoko papanay laza aminy allo ohatry ny mamono telefônina koa papa zaniko angamba tafaraka any amin'ilay fivorindry zareo ka inona zany ny ataontsika izao tsy misy azo atao fa dia miandry tsy maintsy hamaly izy raha vao hita no antsotsika ny antso tamin'ny telefônina io nzaheny fa i papa ty miantso ty allo papa ka iany anaka azafady fa nisy raharaha lehibe ny adikevitra tato ka inona ny vaovao soa tongava ty amin'ny asera papa safitra rery tao an-trany maman mbola ao amin'ny réanimation izy zao ho avy ahy ary aza dia taitaitra be anao fa sao dia anahirana eo izany anako honao izy izy ho avy izy ka atanjao ny saina raiky izy fa lasa ihany raha matoreninareo na dia efa nanao zay fantatra rehetra azy zay tsay rery lanitro dia izay tokoa ve no sazy antonona noditra ny ankizy miarena rery soavako zay ny lahatr'Andriamanitra mivavaka ho an'ny fananitsika very arery tiana eny fa lasa any amin'ny vary tsy mifoto maman no noditra ny ankizy eny aza matahotra fa mbola hito
Tsy hanarandry ary soa. Ka nanahoana ny reninareo anaka? Ha? Tisaorina kely ianao ry papa. Fa ahoana soa? Ha? Fa ahoana? Lasy mamaramanana. Ahoana? Tsy nandry ny vino tsony izy ka dia zay. Traiana. Nanao zay azo natao ihany ny dokotera fa zay. Ry zany. Satria ry papa. Maty ny vaty-manako. Dia tsy mba afaka niresaka farany taminao kory avela. Okare zay tompoko. Zay ny fehim-potoana nomen'ny tompo azy ka ngamba ny fikarakarana ny fomba rehetra andrevenana sisa no ataontsika. Misaotra indrindranaka. Mafy re izao maso antsika izao rano. Kare zay ry papa. Dia lasy ianao. Izay fa sao dia arary eo koa ianao a. Ianao sisa ny tokoko fa tsy manana nizaniza ntsony aho. Satria fa tsy ho namana no ny adalany ntsony korana da. Aza matahotra soa fa efa vonona koa ny ampakatrandia fa tsy petra-drery tsony ndre. Dia misaotra betsaka tokoa aloha anaka. Efa be ny nataonao taminay ary mbola anao bebe koa azy ianao noho izany fanomeza toky ataonao aminay izany ka dia andao aloha hikarakara ny razantsika. Mbola isy ihany ny fotoana rehefa tomombana ny fandevenana andra tompoko vavoreninareo. Odio! Odio! Ahoana ty tonga vao maraina ity? Mandrosoa aloha ary. Ka manahoana nareo any? Tsara be daholo fa misaotra ka. Dia tsy mba misy bijou kely akory. Eo ary. Fangatsy ny asa. Fa tsy ndry ihany ve ny nanafatra ho tonga aty fa mbola mahatsiaro mangingina hoe, Ay, tokoa moa. Ka nanahoana ny avizanana tamin'ny fahasahiranana iny? Tsy maninona fa ndry zao no natahorako anafy tamin'ireny asa natao reniko. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy manina akory. Mangina fotsiny fa efa zatra ny nahita ny mamonty eto. Eny efa fantatro zany ko. Aza matahotra fa ho afoana tiara zay ny rinindry. Ary papa ho nanahoana? Nareo lehilahy nga moa mba ela alahelo e. Aleo koa azy zay. Toy izay hoe ferina ena lava eo. Za no ketraka tsy havita ninina eo. Nefa raha nadahy tsy mipetraka tao trano lava io. Eny ary ka inona no antony hafa hoe na nirindry eo namiko anio ka? Ny amintsika roa izay tokony ho tanterahana amin'izay efa ho vita ny fianarako ange. Eny ka sao dia tsy mbola tokony ho zany no ny fahorom-pianakaviana voaingana loatra iny Raha araka ny fomba fanaony teo aloha tsy tokony hampandeferina fa lasa ange tsy hiverina ntsony Zay mahasambatra ny velona no atao mba hiverena ny fifaliana eo amin'ny fiainam-pianakaviana. Eny marina aloha zany ka efa fantatry paparasolo ve nefa zany ka? Efa misy tenina tsipika taminy ihany momba antsika ka andinika an'izany anio. Saingy miandry azy araka isakafo fotsiny tsika. Ka tsy hanahirana indray ve ny raha atao aza miaya foana fa satroka aza nge rapitso ihany no tanteraka ny raharaha Ody soa. Mandrosory papa. Misy vahiny ange ato hoe. Anga efa ndrava sady. Fa ndrava anako. Mbola rera-dreraka dia navelo ndrala fotsiny aloha ny asa nefa misy fivoriana tokony nataonay andreoko. Manahoana ianao tompoko? Ka manahoana ravinanto? Salama ka. Salama tsara fa misaotra tompoko. Ka nanahoana ny avizanana tamin'iny fahoriana iny? Nga hitanako. Mbola mitaky kely ihanyko. Tsy maintsy atao anie adidy amin'ny asa fa dia hoan'ny tanindrazana zany fa inona aloha ny vaovaonao Tsy dia misy olona zay na ry papa fa zany hoe tonga fotsiny mba nala anginana ny soa misaotra indrindranaka. Ka ahoana nefa ny asa amin'izanyko? Naka andro kely vitsivitsy fotsiny fa mampalahelo loatra izy. Eny mbola ho toizantsika tokoa aloha ny amin'iny fa akoatran'izay dia misaotra
soana lehibe no tolotrainao tamin'iny fahasairana an'iny na de hoe mbola tsy de nisy zavatra tena raikitra loatra zany aminareo soa aza matahotra rery papa fa tongotra ambiandakany anay ny manangazany sisa satria fitiavana efa voavolavolaka ka ny manatotosa azy no angatahana amin'Andriamanitra tena marina zany anaka eo amin'iny dinikiny mihitsy mantsika anakako aleo aloha atsoko soa soa Wow, avy ety anao anaka fa resadresaka kely tsika telo mianako ka mbola mampiritrano nge ahy tohatra ny tsy mahalala fomba ne ianao zany ao indray ary zany ry papa. tsy mahalala fomba mihitsy ianao ty nahoana ny de losina fotsiny atony ty zanako lahy ty Ka mbola tsy nisy eritreritra momba an'izany ange fa hoe mamangy fotsiny diny de zany mba nararotiko anadio trano. aoka rery izy mianaka fa aza de famalinany amin'izany ho tonga eo amin'izany resaka zany ihany tsika saingy aleo aloha tena lamina tsara mipetraha mihitsy aloha anao anaka de ifampidindinika kely tsika telo mianaka fa tsy Eny ary papa. ka izao ahy ahono tena mifankaty tsara ve nareo roa rehefa mba ohatra hoe mba matotra tsara ve ny resaka ny fanaovanareo sady sahala amin'ny olona mandehandeha fotsiny enika Vao eo mihitsy nge zay ny resaka momba anay de io tonga io ianao. ka efa mba voalazako anao teo ihany papa fa tsy resaka miodikodina intsony izy ty fa sady tsy misy akan-drasitra saingy ny tsy fanatonana teo moa de mbola teo amin'ny fotoana ny tsikako eny marina aloha zany anako fa nitahaka zao ny tsy eloko akory ny anotanterahana azy fa de aleo aroso ary ny raharaha Za nge ry papa mifototry ny fisalasalany ka zany no angatahana an'izay mba hevitrareo ray aman-dreny. ka tsy misy tsy ny anaka fa arosotsika io tsy ho ely intsony fa ary zareo sisa nandrasana De misaotra indrindra ry papa. fa tiako tenenina aminareo de izao Azafady hoe aloha ry papa. Mba misy fanontaniana kely apetrako aminao. hoe ahoana anaka Inona ho any maharatsy ny hoe teraka lakosy? ohatray anaka izao no izy volana fahasivisa taona amin'ny volana malagasy merina izy io ka nitoerano ny eo anjorony avaratra andrefa nanaka ka mahery vitana ny alakosy ka atahorana ny anoto zay mitatao azy ohatra hoe zaza manoto ray aman-dreny de ahoaka fa raha tsy zany de alambitana izay ny fahalalako azy aloha ka izany angamba no mahavoan'ny tovioko te anakarena nefa tsy vita araka zany fomba malagasy zany fa lasa manohatra ray aman-dreny foana ny tala Efa reka izany. De lasa maditra tsy fitiny satria tsy mety votinanatra. ka samy manana ny fihetsehany ko mantsy ny ankizy rehefa tonga eo amin'le hoe fialatsaka nanako ka misy de mora andainany ary misy mety ahalasa-dalana ka fa mahery loatra aminy misaotra ry papa fa misy ho tantarana amin'ny zanaka manjafy ny fanambaranao iny arina mihitsy zany anaka eny mila fitandremana tokoa aloha ny fandalovana amin'io vanim-potoana io fa ka eo indrindra anaka ny tokony fidianana ny namana tsara na de hoe maro aza Kanefa rehefa diso ampetaina be koa de miopefo ny farany. zany indrina anaka ka fanodriny zavatra tafahoatra daholo ane zany farany de mangalatra rehefa tsy afa-po amin'izay efa azo misy ohatra efa ela de ela tokoa ty hoe ny zanaka endry mahafaly ndray fa ny zanaka dala kosa mampahorony reny de zao iainana totokatrano zao ny vokany anaka de niditra zay ka tsara angamba ry papa raha farananao amin'ny fananarana hoentinay mamakivaky ny fiainanay tanora no avy indrindra ho anay anorina tokatrano moa zany eny nareo ndray ve moa anaka anao toran'izany fa de zao no izy niditra de tsy mahavokatra ninonino io anaka manimba ny fiainam-pianakaviana io mampisaraka amin'ny tena amin'ny fiarahamonina io mahatonga amin'ny fankalana io mamotika ny fiainam-pirenena io ary mampivarina ny toe-panahy ho any an-tsahany devoly anaka ka asakasaka izay manana an'izany efa navelona aza nefa maty fanahy de tsisy famonjena ho azy satria enjehan'ny eritreritra laviny foana izy de ahoana zay mazava ve